Mahafaly ny radio l'ambassadeur indray no manolotra ho anao tantara indray miseho mitondra lohateny hoe mitakaizina ho velomin'ny saondra, iaina, solofo, hery, mbola ary luce. Esory aloha ilay kiraro azafady dia mba apetraka eo amin'ny tokoana ambaravarana ohatra ireny nataon'olona rehetra teo alohanao ireny ihany. Azafady indrindra. Aleo hipetraka eo amin'ny tokoana ambaravarana eo. Eto tsy manino zao. Mety ka eo mandroso ianao ary dia tsy amin'ny seza boritsy ianao mipetraka tsy eo ka etsy amin'ilay iray azako vahiniko tanao ihany. Ie dia manao ahoana ianao? Mba mila fanampiana tompoko izay na tonga afaka aty. Inona ny zavatra ilainao? Alao azavaiko hatramin'ny voalohany mihitsy ilay izy satria afabe ilay fantaniana hoe misy zavatra ilaiko fa za zany tsy salama dia mba mitady fanasitranana, mba mitady vahaolana aty aminao. Dia azonao azavaina tsara ve hoe inona ilay zavatra tena mahazo anao? Izao no fisehon'ilay izy tsy fantatro inona manjo ahy fa tsy mpimaso mihitsy amin'ny alina. Izany hoe raha vao iny harivariva iny zany dia tsy mba mety rendry amin'ny ohatr'izay olona fa dia midiridiry foana. Rehefa tonga ny amin'ny 12 alina nefa ny ohatrany mahatsiaro reraka dia te hatory ihany nefa tsy mbola mety azo tory. Dia ny tena olana ohatrany hoe mitepitepy be ny foko, ohatrany misy zavatra meloelo ao anatin'ny lohako ao dia ohatrany mitsangana tsy mahazo aina, midaboka tsy mahazo aina dia rehefa manomboka maraindraina iny aho vao azo tory nefa hitanao moa tsy maintsy hoe miasa dia hitako hoe reraka be zany any ampiasany. Isan'andro zany ianao dia ohatr'izany foana? Ohatr'izay foana zay tao anatin'ny andro tapabolana. Tapabolana? Dia tena olana any ampiasana vao raisy tory dia lasa misy fiatraikany amin'ilay asako ilay izy dia henoko moa hoe nareo mba mahitahita zany mba mahafantatra zavatra moa afaka manome fanasitranana sy fanafody dia andeha ty mihitsy aloha. Matoky ianao fa ny zavatra tiako anontaniana manaraka izay aloha dia hoe misy zavatra manaintaina anao ve amin'ny vatanao mandritra izay zavatra izay miseho? Ny hoe manaintaina angamba madama na ny hoe zavatra ohatran'izany. Tsy madama ka, mbola tsy madama aloha hatreto. Ohatray, azafady tompoko. Tsy maninona ka. Dia tohizako ilay fanazavako hoe dia araka ilay falazaiko anao hoe ny atoandro aho vao mba mahazo tory kely nefa izay tsy manana repos mihoatra ny atsasakadiny amin'ny atoandro dia mitarika faharerahana be ho anahy zany ilay izy. Ilay nanontaniako teo angamba tsy tsaroanao fa ilay hoe misy fanaintainana ve miaraka amin'ilay tsy fahitana tory amin'ny vatana zany. Tsy haiko ohatra ny andoha, ny vavony, ny kibo, tsy fantatro tsy haiko. Tokoka moa manao malaika io manahako ny hoe manaintaina zany tsisy fa ny vavoniko no marary satria le tsy matory angamba efa an'ilay tsy fampitoromaso dia lasa manaikitra be ilay vavony dia io koa no olana amiko izao. Izao zany ny zavatra tiako fantatrao ny olona rehetra izay miditra ato amiko aloha hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy maintsy mahita vahaolana ary tsy maintsy afaka amin'izay zavatra rehetrarehetra mahazo anazy na aretiny io na olana io na resaka ara-bola trosa ara-bola reny, resaka fitiavana, fianarana, varotra rehetrarehetra rehefa tonga ato dia mahazo matoky ianao zany fa tsy mivoaka mainato ianao fa kosa nefany tsara ihany mampafantatra anao hoe misy zavatra takiana arakarak'ilay toe-javatra misy amin'ny tsirairay avy dia alohan'izay aloha mba aloha jereko ny tananao ary ny havanana. Ny tanako meko ihany fa mahakasika an'ilay teninao teo hoe misy zavatra takiana mety zavatra ho vitako ve mety hoe vola be ve sa mety hoe zavatra fatifadiana sa eny
mifangarongaro daholo izany rehetrarehetra izany fa vitany olona ve tsy ho vitanao e olona efa firy arivo monina nandalo teto alohako mahavita daholo ka ianao indray ve no atao hatran'izany ameo anahy aloha ilay tananao ijerevako anazy a dia arakarak'izay no teneniko anao hoe inona sina daholo ny zavatra tokony ataonao. Azafady tompoko sao dia mba misy rano kely aho zanako nasana tanana aloha vetivety fa ohatra mbola tsy mila an'izany ka tsy mila an'izany fa ho fotsiny aloha dia izay. Afisa havanana moa? Ny havanana tia re somary malotoloto ena izy ty aza miteny tsony ianao aloha aza miteny tsony mihitsy aloha ary mangatsika be zany tananao zany raha misea hitsabo ataontsika eto a dia mba miangavy anao mba hanaraka izay zavatra teneniko aloha aza miteny tsony ianao a fa mila concentration za amin'ity zavatra ataoko ity azonao zay manjary mifandiso ity dia lasa ohatrany hoe zany tsy mahay eny tompoko ary ny ilany hoe misy zavatra tsy mety izy zany a ahoana ary izy zany tanako roatrany hoe mangovotra le avive sa le havanana ny tsy mety ka ny fitambaran'izy ireo misy zavatra tsy mazavazavako ny tanako nge tsy marary misy zavatra mahazo anao raha misea hoe aretina ve le izy tonga dia mba tsoromo fa lasa mampitataina be le resaka fanontaniana petrako aminao ary misy olona eritreretinao hoe fa tsy tianao any amin'ny tontolo misy anao any ampiasana any an-trano amin'ny fiarahamonina eny fanontaniana moa le izy dia tsy maintsy hoe valiana fa amin'ny fiainana ange tsy maintsy misy foana ny tia misy ny tsy tia ny tiako tenenina hoe resaka ohatra hoe mialatsiny a ohatra hoe resaka vehivavy na ohatra hoe sao dia manana rafolahy ianao ary ohatrany mahafanta-javatra ianao tsy izany mantsy fa misy ankizy vavy izay miaraka amiko nefa dia mampalahelo e tsy izaho rery ny lehilahy miaraka aminy fa dia ifandriatany zalahy vetsy averoa izay ilay zavatra tiako fantarina izay tena marina ny zavatra hitako tena tsy diso fanantenana nakaty ina fa ato nahitako vahaolana izao zany tena izy moa ny anaranao raha tsy mahadiso Thierry izao ry Thierry nisy namisavy ianao dia tsy hafa fa ny rafolahinao ihany a namisavy ianao ary ty zavatra mahazo anao ty enoy aloha voafanombohana izy io fa izy zavatra tsy ravina atsy alohaloha atsy raha tsy mandray fepetra ten'izao tsika tena marina e mbola voatsy ampatoriany fotsiny aloha ianao fa ny tena tanjony ary dia ny alasa dalanao ary aningotra ny ainao mihitsy lanitro hitako efa manomboka tonga amin'le tapy faharoa ny resanao nge ahy efa manomboka mikorotana zany ny lohako aza matahotra ianao fa soa ianao fa tonga ty amiko mba pure madamo eny ao fa mazay azontsika ataontsika eny fa dia misaotra betsaka meloha Thierry mandroso ianao ary tadidinao hatramin'ny anarako izay nge ny aseto e nefa ny anaranao ary mbola tsy nampahafantarinao akory tsy mila fantarina izany Thierry petrapetra ianao nefa fantatro ihany ny anaranao fa zany hoe sarotra be le mitonona azy tsy hoe ianao mipetraka ka eo amin'le seza faharoa indray eto misaotra betsaka ie dia ino vaovao nentinao mino fa hitondra vaovao tsara ianao tonga indray ako ary efa tena malaza mihitsy anao fa be olona be eo velany ao tena raha tsy tonga maraina ny lahatra angamba dia tsy haiko hoe tamin'ny 1 vao voaray tato efa misy efa 80 zao ny olona velany ao tena mitangorona miandamy ambavy ary misy olona tena tsy ampoziko tonga aty mihitsy fa mifanena amiko aty tsy mahagaga izany misy olona avy any amin'ny faritany mihitsy ary ao velany ao ny fanahy miasa ato any Thierry fanahy mazava izay mahatonga ny olona tonga betsaka ohatr' izao hafa reny fanahy mahaizany reny tanao za mampiasa baiboly io zao misy sary masina reny tenin'Andriamanitra daholy
fa averiko aminao ilay fanontaniana teo hoe nanahoana ianao izay. Fahitana ho azy Fahitako efa miramirana tsy mitovy an'ilay tamin'ny voalohany aloha e. Eny, azo atao hoe lamindamin ratsy ihany izany ny fiainako hatramin'ny nahatongavako taty e. Fa ahoana Fa koa isaorako be izany? lehibe anao aloha fa le tsy fahitana tory efa tena milamina tanteraka fa le anankiray sisa. Ilay iray Nga moa sy tadidinao le olako fanondroana iny. Le resaka vehivavy. maninona Le izy? sipako. Maninona izy e? Tsy mbola mety miaraka amiko izy fa ahoana tsy hoe tsy mety miaraka amiko izany fa mbola mampirafy anahy ihany e. Orteria, izany ve ny anadalanao anahy eto? Izany ve dia olana? Ka aty aminao foana no misy ny vahaolana isak'izay trangan'olana ako. Izaho aloha raha izany resaka izany tsy hijery ny tananao mihitsy aho, tsy hijery ny endrikao mihitsy aho, fa izao ny anoteniko, adabo ihany. Aza mba mivadika moa e. Ka izay vahaolana, izay ny avy aty amiko e. Ary ianao izao no teneniko, rehefa manaiky ny teniko ianao dia milamina, fa rehefa tsy manaiky ny zavatra teneniko ianao hitanao tsara ny anjoanao. Mbola hiverenany tsy fantatra indray ianao aoriana kely Ka eo. izaho zao nieritreritra hoe sao dia mba avy amin'izany rehetra izany no mahatonga tsy mahita tory io moa eo koa ilay niresahanao hoe misy zavatra ataon'ny olona dia mety tsy ho vitako nge manatanteraka an'izany tenao Zavatra izany e. ataon'ny olona Thierry efa nalamintsika iny. Efa be da be ireny zavatra natao anao ireny efa madio tanteraka ny fahitako ny tantaranao ato amiko ato efa tsy misy olana, tsisy zavatra manalokaloka intsony. Nga moa hita Fa taty. na ratsy efa niala tao daholo, hitako hatraty daholo anie momba anao ry Thierry e. Dia izay mahatonga miteny anao hoe tsy olana intsony izany fa mety aminao mitedava hafa satria io vehivavy tena tianao io tsy entina fara-dalana aminao zanonao vinanao vino io satria izy izao mahitsy mena atsimo ianao mahitsy mena varatra. Tsota Misapana zany fara-dalana dianay. zanonao vinanao vinonareo. Aronao e, ty ary mba fiangaviana kely ataoko anao. Maninona raha mba mena fanafody fanadinoana aloha. Mba natonoko azy tanteraka fa ohatran'ny tsy vitako ny anadio azy amin'saiko ao maneritreritra fotsiny amin'izao No mety aminao hitanao ato amin'ny trano amin'ny efitra ambadika ato misy trano fandroana ao fitsaboana olona dia mandeha ao ianao anaterako rano ao ianao, rano raiso mahafaka tsara n'izay zavatra rehetrarehetra izay, tonga dia madio ohatry ny tsisy izay vehivavy izay, tonga dia tsy tadidinao hatramin'ny anarany, madio miaraka amin'iny rano miala amin'ny vatanao iny. Eny ary ao tonga dia ekeko satria ny zatra nataonao io fitako hoe naomby ao dia izay indray mba hitako Karavony ianao na zao dia izao ary ianao an'izay tsy maninona indray olona dia ao ianao izany aloha. Ka ny andro nge somary ririnina zao raha mangatsika. Raha mangatsika ilay izy fa tsy maintsy miaritra ianao e. Rano hafa mihitsy izany Thierry, rano misy fanahy izany. Aza matahotra ianao. Tsy hamety tsy hainy mangatsika akory ary ianao. Efa be da be ny olona nanao an'izany fa afaka. Tsy maninona. Ato amin'ity efitra ty varavarana atsimo ty. Andraso fa meko toromarika ianao, andraso vetivety. Dada makasika an'ilay resaka iny fa tokony efa iroso amin'izay dingana tokony atao antsika izao e. Mino fa efa nisaitsainao tsara izy iny fa tena sérieux fa tsy ohatr'izay lasa izay intsony. Ty mantsy efa sura. Fa ny tokony natao aloha mialohan'ny isehontsika makany aminy mba eto makaty kosa ilay kisivavy. Eny hitako hoe misy famarina zay. Aleo aloha mba mifankalala mialohan'ny zavatra rehetra izay fa sao dia mihatsapy amin'ny hazo tsy fantatra, mihinan-kena tsy fata-piaviana. Izy aloha raha momba azy tsy fantatra anarana. Tsisy tokony hampiay antsika fa le resaka ny dada teo hoe resaka fotoana hoe tokony ho aty izy za koa tena manaiky an'izay izay mihitsy koa ary ny zavatra tadiaviko fa ny tena olana amin'ilay asany. Dia tsy mba hanana fotoana na dia kely fotsiny ary ve mba ionana natao hoe alahady azy. Ka le alahady mihitsy ary vao maika tsy afaka izy alahady izy vao tena miasa be. Le zalahy ty fa inona ny asan'izany ankizivavy izany? Dokotera. Ka hainao ihany zany asana dokotera izany. Ka kosa olona ambony ty izy ko. Izy ambony ihany
dia ahoana zany dia olona tsy mba mifankalala akory ve zany zay ifankalala foana nge nareo mianaka mandrakizay aza atao olana re zany dada aza atao sakana any izy amin'ny dia tena hoe olana nefa mba zavatra mba hoe mahafinaritra fotsiny le mifankalala milohan'ny fotoana andraso hoe tia sariny tena telefoniko ty aizy io sarinay ohatray reo zay to tena enjana kosa etika mahita an'izao tovavy tsara tare zao Bona fijeriny dada azy raha ny sary aloha dia sao dia mba sary fotsiny io fa sady tena izy mihitsy io io sary ve tsy ho izy fa dada sangoatra no sao dia hoe sary amboarina ko tena izy io ka dia firy taona izy izy aloha zokorotony zokorotony eo izy fa zay taona roa zany dia maninona ka ahoana valio amin'izay le fanontaniako fa ohatrany dada koatra ny ahodikodiny dada le resaka dia vina ary zany no hany ka izy ve efa mahalala hoe iseho antsika izy nefa nytiany fa zay fotoana mampitatsika dia mety amin'ny foana fa zany hoe efa nisy izy lazay se efa miasa foana na lahady azako ka zava-dehibe zany very dada dia sanatria hoe sa dia hoe mamono andro anankiray izy aloha tapakandro zay zany ny teniny hoe rehefa vonona fotsiny tsika dia omena azy le fotoana ahafahantsika makany dia mba misy homanana andao amin'ny sabotsy ary isan'izany any moa ny andro dada dia sandrasana ela be amin'ny sabotsy zay sao dia mivadibadika indray rehefa hoe tonga amin'ny fotoana dia teneno ny piraitapo amin'izay ireny mba hiaraka amintsika any manjary olombitsy makaniko mahamenatra fangamo zany mila olona be dehibe ko zavatra fisehoana fotsiny ange fa mbola be dehibe ny ao any dia hotsika ro laharery ve no hany eny mba misy olona miaraka ihany ny tsara ao fatao ary zay amin'ny sabotsy zany tonga ary dada ato ambony ato misy azy aiza ty trano efa hidirantsika tiako orteria iza ao amin'io trano io no hitondrany sehanay iza ny anaran'le ankizy vavy dada koa zany andao moa fa inona ary ty andao mihitsy aloha aty miresaka aloha fa aza mifandrirondrivotra moa ty tsy azo olo melohan'ny olona melohan'ny idiranao fa tsy azoko dada koa zany olona fa ao ambony ao izy iza ho tiako ho fantatra iny amin'ny sary fanatondroko any dady iny ko inona orteria eno tsara ty trano hitondrany se ateny trano le mpitaiza le hoe ianita mpitaiza olona fatabahoaka eto amin'ny tanànatsika eto ka mahamenatra raha zany ho hiditrao tsy mba hiditra fa izay ny antaniko iza amin'le olona ao nitondrany se anay sy dada koa zany aza maninona aza misendra ohatra be ohatrany aloha fa nareo konge tonga dia masika ve zany mazava ny resaka aloha ary iza ho le anaran'le olona hitondrany se anay ao fa raha izy dia maninona ary aza miteniteny foana ary tery tsy miteniteny foana ka izy tsisy afa-tsisy ny vehivavy ato maty andriamanitro tena azo loty ty marina efa nampanahy ihany satria za mahafantatra nareo tsara fa ao tadio fa olombelona ohatry ny olombelona rehetra ny olona vadiko fa tsy hoe biby akorina sanatria zavatra mitovitovy amin'izany fangay iny ihany le zaraty ny vehivavy hito ambonin'ny tany dada andaody ao lona rehefa fotoana vita ty naingana roana de voly fa tena azon-javatra mihitsy ty tena normalina be azy ao tena afaka mitondra ny tenako ny saiko ny foko fa tsika tsy maintsy mindroso androany na inona aloha ataony se eto za dia tsy hiditrao fa inona n'olanareo amin'ny anita olona pitaiza olona mpanao fanafody gasy tsy mpanao fanafody gasy zany izy fa pitsaboatra mpitsabrizay zany alalana ian'io fahafantaranareo azy zany fa rehefa tena mahafantara ny zavatra ataonareo mety anenina amin'izany vavanareo zany andaody ho tsy manino za dada tsy hoditsony raha ohatra anareo andeha dia tsy maintsy miroso kanefa tadio fa fahambaraka azo anareo amin'izay
fa fambaraka amin'inona koa izaho indray dia tsy hiditra ao aloha na ho soroany sy amin'ny lapelona ary aza mba mitsara olona ivelany zany dada zay le mahavoan'ny olombelona zay mitsara olona minendrika ivelany tsy maninona zany izy tena olona mivavaka ary izy fa tsy arakaraky ny heverinareo azy tsy mpanahody mahery zany izy hoa andao moa fa dadatoa ry efa manome taopy hoe efa mampandrosony le olona fa andao tsy haiko hoe efa voarolalina daholo reto andao moa e zao zareo amin'ity indray nitoraka aty aloha mba manajakely ny zavatra misy aty fa tsy maintsy manala kiraro raha vao miditra ato aloha aza atao olana zany fa efa zay na tonga atsika dia tsy maintsy manaiky izay zavatra misy ato atao amin'ny sisiny eo fotsiny fa tsy atao lavitra salama tompoko manao nareo manao nareo tompoko mandroso dia tonga solo zany eny tompoko aloha mba hosorana menaka kely aloha nareo zay moa ny fomba eto fanajana ny vahiny za nga ma tsy ao anatiny tsy maninona ry zareo reo raha ohatra ka ataonareo an'izay fa za aloha tsy izy ka manjary tsy mety amin'ilay zavatra ao ataontsika eto anie aloha zareo tanterahana rehefa zay aloha ny fomba aty fa iny tsy hoe isan'andro fa voalohany koa araka le hoe hosoraninina mba tara-baky teny zany le izy androany sany ianao atao tantely ny tena oko izao kosa fa zany anie fomba fitenenana fotsiny fa tsy hoe voatery ho tanterahany dia menakininy zany menakompy sa menakisoa sao dia mba afaka mamaly an'izay tsy aleova ve ny resaka no atao aloha fa zany anie fombafomba tsy dia hoe zava-dehibe na atao na tsy atao le izy anie tsy hoe menaka be atao hoe amin'ny zavatra ny boaty be fa menaka kely hosorana ny tanana fotsiny le izy eo amin'ny andro za tsy izy ka efa niteny teo fa tsy izy amin'izay raha mba mety re dadan'ny anita dia ohatran'ny tsy resy lahatra ilay olona fa maninona raha mba atomboka tokoa ny resaka raha ho atao ihany sady ny fotoana moa iaraha malala fa tsy azo tazomina dia tonga eto zany zay dadan'le zalahy io tonga dia vakina ny resaka fa tsy asiana sasiny firy-tsony faly mahafantatra anao dia asio présentation letsy izy no raiko monsieur Dédé dia itsy maranodranotsorony itsy zoklamato dia reto zandroko dia itsy lehilahy lehibe mitatsatroka itsy no izy moa zany no dadatoanay sokony dadalamato fa izy moa tsy dia mahay miteny firy dia mijoro eo fotsiny dia faly mahafantatra anareo dia tonga so atao aminay zany ireo zany zay no tonga aty aminareo aty ry ray aman-dreny ka ifampidinidinika aminareo eto ny anay indray zany izy ny dadako dia mamanay moa efa maty efa ela be mbola kely dia tsy manana raita-po aloha zany ny anarany moa ny anarany dadanay ve ny anarany monsieur Edy dia izy indray no bebe anay mamano mamako zany dia zareo retsy fianakaviana ihany fa fianakaviana somary lavidavitra kely mba nandalo izy dia tonga dia nasaina mijanona dia iza koa izay ngombany eny ary efa vorolanina tsika rehetra reto eto ary ny resakareo dada ianao moa zany no atao hoe itony ny fitenenana dia mba fitahotra ny farany zao ry zareo za moa mpiandraikitra ao amin'ny fiangonana misy anay dia laza aminareo hoe
nahatongavany zanak'Andriamanitra dia hamonjy antsika mpanota satria fantatrareo tsara fa onoa noho ny tsy madiso azafady fahotantsika indrindra tompo aiza hoaiza moa le fiangonana misy anareo azafady fiangonana eto amin'ny tanàna misy antsika eto ihany ka fiangonana mino an' Jesosy Kristy ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ary Andriamanitra mahery noho ny Andriamanitra rehetra izay Andriamanitra velona ka ny olona izay mino azy dia manana fiainana mandrakizay. Ny asan'ny devoly zany dia any ambanin'ny faladian'i Jesosy zany ary izay izao dia manam-pahefana nitsaka ny herin'ny maizina ka ny asan'ny Satana dia resy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny asan'ny devoly miala ny devoly. Fa ho zao ry teria Dada fa inona ny atongavanareo aty e? boka aloha Zany ny fanombohan-dresaka ry sia izay maha-kristianina antsika tsy maintsy apetraka amin'ny tompo ny zavatra rehetra. raha ohatra kosa aloha androka devoly dia ataovy any amin'ny fiangonanareo any fa tsy atao aty e Sady aloha mba mifanaja e, tsisy devoly roanareo mihitsy ato. eny e mifona re tompoko mifony zahay fony atao amin'natrehanareo zay fa Nga moa izay dia miteny hoe misy devoly nareo fa amin'ny maha-kristianina tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny fiainana kristianina ny zavatra atao. sady le izy any hoe resaka fisehoam-badiko lasa zavakava no miandoha eto e Dia ahoana zany inona ary tianareo atao toa ohatran'ny miakatrakatra be nareo zany nefa zavatra tsotra no nataoko teo. Ka rehefa tsy hanombo-dresaka nareo dia aleo hidaboka any rangava ohatran'ny manahirana koa izy zany e. Mbola tsisy ininona akory dia efa sady mitoetra seho anareo. boka re tompoko Ohatran'ny hoe izay ny tena mpanota tena matevi-koditra eto amin'ity tanàna ity no androana devoly ohatr' izany. hitanareo ny andady hoe fa fomba ny hatramin'izay fa tsy atao aminareo ihany dia mba ilana etsiny fa mitoerana rehetra zany dia saintsika manao an'izay foana izy rehefa misy lanonana raha atao fa aza atao Dia olana re ahoana zany dia kely aloha zany tsika akasaina. Sa ahoana? ny programme efa tapaka ka Ay. fa ngamba atao Dia mahazo fomba- mitohy amin'ny resaka zany. mba ka zay ny andrasana eto e zay ny andrasanay anao zay Ataovy amin'ny fomba malagasy ilay izy fa ohatran'ny tsy mety aminay ilay ataonareo a. tena marina mihitsy zany ry zanako mialatsiny re dada mialatsiny re lala Ka lasa tsy hitako indray ity izay ho tenenina raha izaniko. Inona ntsony moa zany no hanohizako azy eo. Andao aloha hivoaka kely atsy tokotanitsika aloha ka hevitra kely ary raha izany. aloha ary loha zay voaka kely vetivety fotsiny fa tsy ela dia miverina eto e sa manakory dada zay ataonareo ka mba misy zavatra mahitihitika ny saiko ty Zafady hoe irano ohatra mangedeta be any zany. iza mireto le rano Izy misy iny e. mavomavo rano iny ty Eta ty fotsiny ho a. ty ary Tony mba mampatanjaka ato fa reraka ne za zany e. Betsaka izay asa nataoko androany le izay. raha sotroinako efa maro karazana ko tsy haintsony zao no tena tiako resahany e lasa ihany ho any saiko hatramin'izay herinandro mifatentsika zay a dia misy toe-javatra tokony halanina ato amin'ny tokantranontsika ato e Inona hono izany? tomezanao fotsiny azako Ka tsy azoko ilay iziko. Tonga dia aza vao. neny efa mitohy amin'le resaka hoe reraka teo satria ianao reraka manotra lehilahy reny lehilahy raisinao ao reny ve zany dia mitovy amin'ny andraisanao atamin'ny voalohany daholo ny andraisanao azy fantanena mipetraka manitihitika ny saiko zay Fakafakao tsara ilay zavatra tianao tongavana hoe. mandray lehilahy ianao dia kilaoty fotsiny oetiny zalahy miditra ao amin'ny dosy ao dia sady manasa azy ianao a no mikosoka azy amin'le ravin-javatra reny a avy eo ianao mbola manotra azy mba normalina ve zany nefa ianao olona manambady Ohatra e. Zany any asa efa fanaoko hatramin'izay e. Ary efa fantatrao zany talohan'ny faditsika. Sady tsy hoe lehilahy fotsiny fa misy vehivavy eo, misy ray aman-dreny eo, misy kilemaina eo. ka sao dia mba tokony mba hovana amin'izay satria hafangenao tamin'ny ianao salibatera sy ianao efa manambady zao e Aiza misy fitsaboana hovana zany e. Rehefa hoe paracetamol masitrana ny aretina andoha dia izay ihany. sarotra be mandresy latranao fa izao ary ianao tsara maninona raha mba raisiko indray le fampandroana lehilahy dia ianao mampandro vehivavy sy ny kilemenanao any Fa manana hery karazany firy hono ianao ty? Ha?
Inona ny dirany hery amin'izany e? Tsy hitako izay dirany hery tsy amin'izany. azonao mihitsy ilay resaka izao a fataro tsara fa za nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana hitsabo dia ato anatin'ireto tanan-kireto a misy hery karazany be da be dia izy io a tsisy manana an'io fa tsy za ihany. Izay nge nahasitrana anao taloha reny e, mahasitrana an'ireo olona be da be milahatra ato amintsika ireo. Ka tsy fampandroana tsotra ohatry ny fampandroana olona rehetra io a, fa misy hery apita amin'ny alalan'ny tanako makany amin'ilay olona, ka raha ianao no ianao azy dia hery inona mba ho apitanao any? Ry lanitro fa lozinina re ty e. Te hono a reny olona reny zany marary daholo dia aiza daholo mifaritra marary azy. Dia izay faritra marary azy zany dia koa sy an-tananao daholo naiza naiza. Azy idiranao ny asa korteria, aleo tsika mifanaja Vadinao ay. mba tsy isian'ny olana. Dia mangina ianao fa za be teniteny raha tsy te hahita loza. Loza? Ko zaho ary ny hevitra farany atondroko anao e. Inona ihany? Maninona antsika isanao raha miara-miasa tsy hoe manao ny zavatra ataonao a. Ohatra hoe amin'ilay fampandroana sao dia mba mijoro fotsiny mba manatrika ny zavatra ataonareo eo. Tsy ratsy saina a fa hitan'ny Anita. Tsy fantatrao nge izay olona tonga ao aminao na olona mihetsika aretina na manana fanahafahafa dia hamono anao sy hanapotika anao anao tony. Dia mba eo a dia mba misy miaro anao amin'izay raha sendra zavatra mitranga ohatran'izany tampoka. Tsy azo idiranao teria, toerana masina nge. Ahoana fomba hiarovako anao raha sendra n'izany zavatra izany ao anao e? Kaza matahotra ianao fa za efa manana mpiaro e. Ina ary mampatahotra anao amin'izany? Za raha miaro anao ka ianao indray no sy itsy fantatrao momba izany moa e. Aleo izay fotsiny. Izay fa andeha handray olona fa miandry be ry zareo velany eo. Ena ny ariko. Orteria? Fa nga ianao ninona tongolo gasy? Tongolo gasy? Fa inona izany fofona tongolo gasy amin'ny vavanao izany? Composé no aniko nona be dia inona composé tery avaratra tery. Andriamanitro. Mandeha any ianao mikotsa-bava aloha. Fa inona ny olana amin'ny tongolo gasy? Zaho ary aloha e, metaketa ery dia ery amin'ny seza ery ianao mipetraka. Petraha ianao aloha fa hiresaka tsika. Ka sao dia mila mandro mihitsy koa ary Tsy milamina izao resaka izao. Petraha ho aloha ianao. Zao ry teria. Hatramin'izay ny fankafantarantsika izay a dia ny ambangovangony ihany ny fantatrao momba anahy sy ny fiainako sy ny zavatra ataoko rehetrarehetra. Fa manomboka androany a ho ampahafantariko anao amin'ny atsipiriany ny zavatra rehetrarehetra atao ato amin'ity tokantrano ity sy ny tsy azo atao. Fa olana ve zany ilay mihinan-kanina raha hoe tongolo gasy no nohaniko dia miteraka olana be aminao ve izay? Fady amin'ny asako anie izany e. Fa tsy efa niteny an'izany taminao ve ahy e? Ka tamin'ny ianao rery taloha zany fa zao nge tsika efa mpivady dia mbola izay tianao ihany ve no tazominao mandrakatra ity e? Izay tiako? Sao dia adinao ary fa tsy ny tiako anie ny atao amin'izao trano izao e. Fa ny tian'iza? Fa ny tiany vadiko. Sao dia efa ho lasa daly ianao ry Anita. Za mivadinao izay tiako izany no ataonao. Ko inona ny tenenanao anahy amin'izany raha ohatra ka izay tiako no tanterahana? Teria, sokafo tsara ny sofinao fa tsy ianao ny vadiko. Tsy ianao any vadiko fa ianao vady ara-taratasy any amin'ny fanjakana malagasy. Dia inona no ilazanao hoe tsy izany vadinao? Manambady izay tsy fantatrao ary teria. Sokafo tsara ny sofinao. Sao dia mba mitady fony zany ianao ty? Hogadraiko nge izany olona mahafatifaty anao zany. Aza miteniteny foana fa izy indray dia tsy ho hitan'ny masonao na oviana na oviana. Tsy ho reny sofinao akory miditra ato amin'ity trano ity. Satria izy tsy olombelo loatra anao fa fanahy. Avereno indray mandeha hoe ry Anita ny zavatra lazain'ny vavanao. Fa ianao ve tsy maheno tsara e? Maheno mihitsy ny aka fa tiako enosona fanoroany. Ny vadiko dia fanahy fa tsy olo loatra anao. Sao dia mba mitahiry vazimba ve ianao sa mitaiza-kalanoro e? Sa lolo avy any am-pasana? Dia izao Andranitro. manomboka izao tsika misaraka trano amin'izay.
Za ny ambony dia ianao any ambany. Mpivady angatsika ary ny tay. Eno mpivady ara-taratasy eo mason'ny vahoaka tsika. Fa ianao ny anjara asanao mbola ho toroko anao tsirairay fa manaiky anahy fotsiny ianao. Dia izao no teneniko aminao aza mieritreritra hiala ato amin'ity trano ity ianao mandrakizay mandrapatapitra ny fofonainao. Matoa ianao tafavoaka an'io varavarana io dia mifatanao lanjain'ny olona izay no mivoaka eo. Tadidio izay teniko izay. Tsy mafakato izany intsony ianao. Inona tsara hoe tsy mivoaka veloleto Zay ka. Hovonoanao zany raha ohatra ka hisaraka aminao. Tsy izany mamono anao fa io vadiko io raha vao tsy manaiky ny zavatra teneninay ianao. Iza loatra re izao vadinao izao hoe maninona ianao nanaiky ny anambady anahy raha ohatra ka efa manambady olo-kafa. Ka tsy azonao ry tery. Fa inona fiheveranao anahy inona e? Tsy tokony tsy mila hazavaina aminao daholo ny zavatra rehetrarehetra inona fa zany zao ny ilainao anahy? Inona ataonao inona fotsiny tsy ho vadinao? Ianao manana ny vadinao manokana ho amparafesinao fotsiny zany dia avelanao hijalijaly. Ka misy ilainanao matoa ianao nampidirina ato amin'ity trano ity misy mission ilainay ianao. So dia mba ho ataonareo sorona ary Zao fotsiny tery maneke ianao izay zavatra rehetrarehetra teneninay. Ahoana ry any tanana ekeko zavatra tsy lanilany vavongo sy ny saiko ahoana zany fitantaranao azy zany ve dia mba zavatra omendriky nomena fanekena. Ka miala tsiny ary tsisy hevitra azo atao tsony fa izay no izy. Na ny anenako marina maninona re zany tsy nilazainao tamintsika vao nanomboka niaraka e? Mbola betsaka ary ny zavatra tiako resahana anao fa alohany dia mendalana. Tsy vaniny ianao e? Izay ny izy tsy napoiziko. Za tompoko manana olana eo amin'ny tovam-pananahana izany hoe andritry ny roa volana ny sesy isan'andro tsy mitsahatra mihitsy ny fotoanako. Manao hémorragie zany? Eny tompo. Dia efa nanatona mpitsabo ihany aho foatra tsy hitan zareo mihitsy hoe inona ny fototr'ilay izy. Dia nisy olona nanora hoe makanisy atsy amin'ilay madame Anita atsy fa izy mpitsabo mahay dia izay nanantonako anao. Misaotranao aloha natoky zava-dehibe izay aloha ny ilaina voalohany indrindra ny finoanao rehefa tonga ato ianao dia tsy maintsy sitrana ianao. Fa misy fanontaniana tiako apetraka aminao ihany. Raha tsy madiso ianao moa izany efa manambady? Mbola tsy manambady aka. Hatramin'izay mihitsy? Eny tompoko. Mbola tsy niaraka tamin'olona nizaniza mihitsy Zany ve? Tsisy lehilahy mbola niaraka taminao mihitsy zany? Mahaliana ihany izany tantaranao izany. Ianao izany izao firy taona raha tsy mahadiso? 25 taona. Dia mbola tsisy lehilahy tena hoe niaraka taminao mihitsy hatramin'izay fotoana ela be izay? Mbola tsy niaraka tamin'ny lehilahy mihitsy aho tompona indray mandeha aza. Mety izany ihany ny fototry ny olana fa ho jerentsika io. Izao misy zavatra mpanaoviko anao aloha reto. Tia zavatra sotroinao mandritry ny herinandro. Maraina, atoandro dia hariva alohan'ny mihinam-bary. Dia manomboka izao ianao mifadia tongolo gasy. Zany ve? Dia ny henan-kisoa ajanona ihany koa. Nefa zany rehetrarehetra izao tsy mifihinana matetika mihitsy. Ka dia ho sitrana ve hono zato mademoiselle kely zato sa ahoana? Matoa tompoko tonga aty dia tena teo sitrana ka. Dia zavatra tsotra kely ny takiana aminao. Izay tia sotroinao maraina, atoandro, hariva mandritry ny herinandro manisa manomboka 2 andro izany androany dia mandritra ny 7 andro. Dia tsy mihinana tongolo gasy ianao, tsy mihinana henan-kisoa izay rehetra mifandray amin'ireo. Izany hoe na sakafo mifangaro amin'ireo fotsiny ary izany dia efa tsy mety aminao. Dia 7 andro ihany ve satria ny anay ny indray mandehanay misy tension dia tsy maintsy asiana tongolo gasy isan'andro ny laoka sady za mihitsy mahandro azy.
dia mba miaritra kely ianao ohatra hoe atokana ny lokanao na sahala amin'izay dia ty vovoka ty indray a ataonao rano fandroana hitanao ty sachet kely omeko anao ty misy anankifito izy reto ty a anankifito eno tsara ny zavatra azavaiko a mampangotraka rano raiso ianao ampangotrahanao tsara dia alefanao ao a ny vovoka anankiray ray sachet kely izany dia avelanao tena angatsiaka tsara dia rehefa mangatsiaka ilay izy a dia mahandro amin'iny amin'izay ianao iny rano raiso iny ihany zany andronao tsy asianao fangarony a tsy ampy le rano dia tobasanao rano tsotra fotsiny indray vatanao rehefa fa io ataonao izay mahampy anao amin'io a io rano raiso io ataonao isan'andro a isaky ny alohan'ny atory tapitra izay a verina ty ianao afaka 7 andro jerevako fa mino fa ao anatin'izay fotoana izay a dia izy fahatsarana ianao fa tsy maintsy miverina ianao a dia izao mandritro 7 andro io a raha sendra hoe misy lehilahy manadalanao a dia fadio mihitsy aloha miresaka mifandray tanana mifanerasera amin'ny lehilahy azonao zay tsy mahazo mikasika mihitsy ianao zany na dia ny tanany aza rehefa mety ho lehilahy le manadalanao reny mandra-piverinao aty amiko mazava zay izay zany fa dia mirary soa mirary fahasalamanao anao saotra indrindra tompoko tiary tompoko ny sarany misaotra betsaka mandra-piona tery ahoana tompoko angany ianao malakilaky hitanao ny vehivavy voavoaka iny manao akanjo mangamanga iny hitanao jereo manao pataloha jeans mangamanga iny mission anao enjehanao iny angana ataovy izay ahitanao ny lavantranony maheno an'izay tsy atao hitany a sao dia lozana mianahana eo indray miafina izany ianao manaraka anazy nytiako fantatra ao fotsiny hoe aiza izy mipetraka dia ohatrany ahoana ny fiainany loha ndeha sao dia efa aingana lasa lavitra izy tsara hoe izany tantara eziry ry dada mangoritsina aby mivadako manontolo vao mieritreritra ny verina any nefa tsy maintsy miverina tena dia voalo miaraka amiko fa tsy mba vady ohatran'izay vady rehetrarehetra e lo izany noho izy izany dia voly hita maso fa saingy izy tsisy tandroka sy rampy fotsiny dia ahoana izany miova olana nanenina mihitsy asy nanaraka ny tena ohatrany voalohany mifona ary dada tena mifona aminao a mandoalika tena mifona ahy maza manao an'io eny e za tsy andatsany se fa tsy hitako izany mananaiky ny tena ohatrany voalohany ma tsy tozo ny zavatra ohatran'izao mangidy mafaitra manitra ianao tsy hitako tsony hoe vady ohatrany ahoana io e amin'ny alina efa miverina tsy matory fa manonofo ratsy tena manonofo ratsy tsy haiko na ilay zavatra tantarainy anany miverina ao an-tsaiko na dia hoe hitako maso ilay izy fa tsy haiko tsony manavaka ny zavatra hita maso ny nofo e fa raha ohatra izany zao se tonga dia mijanona forcé aty tsy miverina ntsony dia ahoana hoy ianao dia inona no mety mitranga samy vehivavy izany agnery dada izay teneny vavany dia teraka daholy ary izy efa niteny fa raha vao miala ao amin'io tranon'io a tsy manambady anazy dia tsy mivoaka velona fa mifatoko no raisina mivoaka atrao sao dia mba fampitahorana fotsiny sisy an'izany e varatra io ary lalaoviny tonga dia mianjera izany ve ninninina zavatra hitany masony sefa izany hitany masoko mihitsy izany izany malemy tonga dia kitian'izany dia tonga dia mijoro dia mandeha mivoaka tao an-tranony tao fa tena miara-miasa midevoly nefa e tena hita vatana mihitsiny mieloelo eo dia eo izy dia miresaka amin'io isaky ny amin'ny roa mifoloalina zany dia tsy matory fa dia tsy haiko e miofokofoka ao am-pandriana ao dia tena misy olona ohatrany hoe fandray aminy ao dia miresaka aminy izay moa efa tsy mikamba am-pandriana raha satria ono ary maninona raha hitondrako namana any dia anaovana asa ohatran'le tamindre mandeha iny roanao ny devoly tsy eo aza miditra amin'izany ianao fa maninona teneniko aminao a fa mifonafona taminy ary nandao ny lela-pady taminy fa raha ny zavatra nataonao tamin'iny fotoana iny dia tsy maty eo am-pony hatramin'izao
fa nanimba ny asa nono ianao Gaga ka tsy maintsy matiny dia mifona taminy aho tena mifona ilalam-paladia zay fombany akeny eny e dada aza miaka ny zavatra oatra izany ianao fa tena za mahita ao fa ianao tsy mahita ny zavatra misy tena za miditra amin'izany hevitra hafahafa izany fa ny haiko ange ny fingoronao e dia inona ny hevitra amin'izany isy hevitra ao dia izao tia ny tena tondrehako aty aminao aty androany tompo vonjeo a fa ahoana fa misy inona loza tsy hitako izay fomba nambarana azy fa tena zava-dozy eto ambonin'ny tany ary zavatra tsy fanaon'olombelona ampaminon'olona misy ankizy vavy izay tonga tao amin'ny tao marary izy io misy aretina ohatrany hoe mitaizana azy zany dia io vehivavy io mbola madio zany mbola tsy miaraka tamin'ny lehilahy mihitsy mbola atao hoe virjiny ahoana re efa nasenina rahako izy dia hoe jereo ny trano misy azy dia hoe atao inona dia hoe ho atao sorona zany io olona lazaiko anao io atao sorona androany alina amin'ny 12 dia izany no aseno manarateraka an'izany abibiany zany aseno mamono olona fa maninona tsy izy ny mamono azy ka ny tanana no tsy azo lotoina madio ny tanana dia tsy afaka manao ny asan'ny tsony raha voalotoina amin'izany fanaovana sorona izany tapahana ny tenany ivelany tsy ninika eo amin'ilay toerana masina ny rahany dia avy eo a rehefa vita izay dia tetehana ilay olona dia atao anaty kitapo dia arinina eny amin'izay narina azy mahasiravinana meno an'izany ka tsy maintsy izany le olona nanaovana azy raha vonona fotsiny izany le olona ka avelo eo na ohatr'izany dia tsy mety fa tsy maintsy tetehana ny tonga sy ny tanana dia ovinany anaovana izany androany alina hono amin'ny 12 ole zalahy tya efa nisy fanafodiny nameny zao hoe andao any polisy tsika fa sady mpamono olona ka izany dada tsy mety ho azy zany tsika mianaka miara-maty raha vao mitranga ny secret ny vehivavy io tsisy zavatra tsy fantany ange pio ary tata pio age mitsangana teo aloha zinona rety mitsangana aloha Thierry mila fitorana mihitsy zao noho izy aza matahotra se fa raha mbola Andriamanitra koa no Andriamanitra ivavahako tsy maintsy mivaza olana zao ary tsy maintsy resy ny asa maizina fona mandady aminao aloha mba resaka tsika mianaka rery zany aza atao mivoatra indriny zany fa tena manefa ngeny antsika mianaka raha dia mitsangana teo ary fa andao aloha tsika ivavaka fa zay ny vahaolana eny tao ary vita mission ry madama mpandainga sao dia averinao atsitako ary ny lalana nalehanao ty bolina ty nge mifijerevako anao e hitako daholo ny lalana ny zoranao rehetrarehetra hatramin'ny maraina ary tsy mivononao ilay ankizy vavy iny losy ty fa fatany daholo ny zavatra nataoko dia inona zany nalehanao tany amin'ny dadanao tany koa inona re zany ny zavatra tantara secret valio ahy e mifonay mifona tompoko vita n'izany moa izy ty zavatra miatra manaina ny nasena nataonao e ka tsy vitako e ka sy miakina manaina koa le izy dia tsy vitako le vitako ahoana no aviko rehetrarehetra potika daholo raha vao tsy vitanao zay ka fieritretako ny tenako hoe namono olona mihitsy tsy ho zakako mandra-pahafatoko mba mifona re zavatra fa akoatr'izay ampanaovana fa tsy vitako le mandrasakain'olona zakanao valan'izao raha tonga eo mivadiko tsy ho zakanao ny atezerana zay ampanaovanao ary dia ataoko daholo fa zay mamono olona ataoko daholy ataoko daholo akoatran'le mamono olona tanao tsara mitaraina mba mifona e zakao mivaliny nataonao mpamadika ianao fadinao nge dia sahanao ve vadiko inona e aza mitentena izany tsoa fa mandreraka fona tompoko fona ho ahy miala aza mikasikasika anao aza sina losa andatsahako varatra eo miala oka aza atao nininina e anao ry mba oty any amin'ny raiko e lo mba oty afa-tsy ampisafidianako zavatra telo ianao inona ny tianao andatsahana varatra ianao sa atsoko bibilava ianao
biby lava sany fanahy rehetrarehetra fanahy ratsy rehetrarehetra ny asoko daholo itolona anao eny tsisy mety amiko izany e tsy maintsy mifidy ray ianao e tsisy mety amiko izany tompoko malao ambandeha ody fona re ahy na ny dadanao nataoko sololo ankizy vavy iny tsia tsy ny raiko kosa e tsy ny raiko e manapa-kevitra ianao aingakaingana fa tsy handany fotoana aminao eto a efa ho avy izay vadiko mahijereo sazy hafa fa tisy mety amiko izany sazy miatra aman'eny adaolo nge zany ty hoe adaly e tsy te zany okale fona lelam-paladia matatesa ary lelaviko rehefa ladianao ry anita aza mpijaliana e biby lava misy mamaritra tompo misy mamaritra c'est ça eo anao madama tsy mihetsika eo a brigade fona re tompoko fatory io fona re se fazo ataon'izao tsy misy marary eny ahy tsy mihetsika eo ianao anao raha misy aiza le toerana misy anazy tena le tiako tenena zany le tena le ho anatiny ao zany miditra avy aty ambadika aty ngama no ahafahantsika metazy voalohany dia ndao fa aty aza matahotra komisaira fa ny anaran'i jesosy efa nididinao amin'ity toerana ty tsisy asany maizana ntsony eto ty varavarana ity misy varavarana miafina manko ato ambanimbany any ary maizimaizina izy zany a ndaso aloha fampiretiko ny jiron'ny telefoniko fa nga tsisy jiro mihitsy ato tsisy mihitsy ato fa tsy azo asiana électricité fa labizino ampiasainy zareo rehefa maka aty ambany aty sady kisy be misy le izy aty ambanimbany aty e ay ambany tohatra zeno tsara ny odiavin'ny tongotra fa ohatra misy vatovato maranidranitra reto amin'ny sisiny reto a aoary ianao mitaridalana ie aty komisaira aiza ianao e tamiaka ato zao ny zava-misy ato komisaira manitra anao inona daholo reto to fanafody amin'ny anaran'i jesosy miala ny devoly amin'ity toerana ty vata ty no misy le taolapaty maromaro e mitopy reo presa satana reo rosy ty marina to misy taolan-jazakely vitan'izay ihany fa reto misy bocal ohatra ny taovan'olona jereo andriamanitra ianao zazakely tsy ampivolana ny akabeazandreo anatindreo bocal reo e tena marina ve le zazakely avoritena reny dia ataony ao tehirizinato zany tena mpahamon'olona tsy valahary ty mantsy no andehanan'le mpanala zaza reny matetika dia ary amin'ity armoire ty sokafy aloha mety misy zavatra koa sokafy kely hoe sokafy jereny io reo inona daholo reo razana mbola maimbomaimbo andao aloha tsika ivoaka aloha andao aloha tsika ivoaka fa tsy zaka zany idio aloha ka idio kely mifafantarako azy efa nisy olona andao tsika ivoaka ary aloha tena mpamosavy lozy ty mamofona be izy teria afetady raha inona ihany a ty makitaitaitra ny se ty tsy azoko dada zay manjo roa za manaitra inona iny
sy zavatra voadonako teo fotsiny maty a fa ahoana fanina piasany fa mbola tsy milamina ihany ve ny saina dada mba mety teza ianao eo amin'ny plasiko zao no teneniko amin'izay a matahotra ngia dada sao dia mba hamaly faty iny rehefa afaka hatrany tsy misy atahorana mihitsy ny antony a manam-pahefana aloha ny fanjakana efa mandray an-tanana eny ekeko sady miaro antsika no nanafoana nyreny asa ratsy ireny faharohan'izany asany devolony tao ka tsisy maizina maharesy mazavy tsika manana an'Andriamanitra fa aza matahotra ry teria misy manetsy ange amin'ny alina ny anaran'i Jesosy foana ho atenenina atsoy ny anaran'i Jesosy fa izay ny famonjena sy fiarovana ho antsika zay aloha tsapako hoe marina satria tsak izay miaso an' Jesosy aho dia misava tonga dia misava ka aza matahotra an'izany tso famboarina saina fa ny manana Andriamanitra mahery tsika asany devoly izany any ambanin'ny faladiantsika izany tsy hita fa maha olombelona dia enjehan'ny eritreritra ihany ah e ka zao noho izy andaontsika aloha hanao vakansa izany zao ny hitako mety tonga dia any amoron-dranomasina mihitsy somary akarivotra kely aloha fa mafimafy ny adina trehantsika se iny tsy mbola nisy ohatran'ireny ela ihany koa na kristianina fa zay vao tsapako hoe tena nifanatrika tamin'ny asan'ny maiziny oatra ireny na za koa reny tsy ataoko mahasose aloha fa amin'ny maha-olombelona ohatrany somary natahotahotra ihany fa dia nitereko fotsiny zao ny any tenako ampiasan'ny anaran'i Jesosy dia iza ny ty seho ale alohany mazengah mazangah tsy andro ela fa aloha tonga dia rapitso rapitso fe dia mandeha mety izany fa mivavaka tsara foana na andro na alina fa ny ran'i Jesosy miaro antsika ny anaran'i Jesosy miaro antsika toko za rehefa miondana baiboly foany tsy ny baiboly no andanana fa ny anaran'i Jesosy no tenenina tsy hoe tsinotsinona akory ny baiboly fa ny anaran'i Jesosy tena misy fahefana ka dia mandraisa lesona ny amin'ny sisa rena reo teo nitakaizina nandrenesanao an'izy solofo ery ludge mbola saondra ary aina